Nanomboka ny 20 febroary 2024 lasa teo ka hifarana ny 30 aprily ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona 2024 ity. Eny amin'ny service du baccalauréat manerana ny université eto Madagasikara no hanaovana izany. No marian'ny tompon'andraikitra fa tsy hisy ny fanomezana alalana manokana ivelan'ireo daty voafaritra ireo. Ny saran'ny fisoratana anarana ho an'ny mpiadina tolotry ny sekoly dia 5,1 ariary. 10 alina ho an'ireo mpiadina misoratena raha 2 ariary kosa izany ho an'ireo mpiadina teratany vahiny. Araka ny fanamafisana nataon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia ataony 17 ka hatramin'ny 20 aogositra ny fanadinana baccalauréat 2024. Mandritra ireo daty ireo ihany koa no anatanterahana ny baccalauréat teknika première série raha ny 14 ka hatramin'ny 17 aogositra kosa ny deuxième série ho an'ny sokajy teknika. Nanambarany teo anivon'ny orinasa FCE na Fianaratsoa test fa isim-panovana ny andro fandehanan'ny lamasinina mampitohy an'ny Fianaratsoa sy Manakara no ny antony ara-pitantanana ny zotra. Izany dia hiatra avy hatrany manomboka ny voalohan'ny volana Martsa 2024. Ny train voyageur dia hiainga ao Fianaratsoa isaky ny sabotsy ary farany eo Sahasinaka ny diany. Iverina hitodo any amin'ny renivohitra Matsiatra ambony kosa izy ny ampitso alahady ka miainga indray eo Sahasinaka. Tsy misy zotra mitatitra olona intsony araka izany ny talata amin'ny mandroso sy ny larobia miverina. Ho an'ny fitaterana entana kosa indray dia miainga ny talata eo Fianaratsoa ny lamasinina ka miverina ny alarobia ary tsy misy afa-tsy zotra tokana isan-kerinandro. Tsy ahina loatra ny isian'ny tranga ara-toetrandro mahery vaika mandritry ny herinandro manomboka ny 20 febroary ka hatramin'ny voalohan'ny volana Martsa. Nanambara kosa ny avy ao anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa vinavina hatrany ny mety isian'ny oram-baratra amin'ny faritra eto afovoantany, ny any avaratra andrefana ary avaratra atsinanana. Ho maina kosa ny tapany atsimon'ny nosy. Raha ny maripana indray no asian'ny teny dia manodidina ny 14 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny farany ambany. 20 ka hatramin'ny 5 degré Celsius kosa ny maripana farany ambony.